Isaorantsika trano ny tompo ny amin'ny fahafahantsika mbola tafaraka ao anatin'izao fampaherezana izao. Ilay lohahevitra manao hoe miaina fahasoavana izay ahafahantsika tsirairay avy miaraka mandray avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia raisintsika ho tombontsoa zany. Ary averina mandrakariva fa ny fahasoavana dia maneho izay tsy mendrika antsika kanefa natolotra antsika maimaim-poana ny fafana miaina ny mandrakizay zany. Noraisiny Jesosy Kristy izay tsy mendrika azy dia ny fahafatesana. Ary rehefa noraisiny zany dia noreseny mba ahafahako sy ahafahanao mandray izay tsy mendrika antsika dia ny mandrakizay. Ny fanontaniana mandrakariva manao hoe ankasitrahako ve zany, ankasitrahanao zany, tovitovy ihany koa zany amin'ilay hoe mino izany va ianao. Fa andeha andray lohahevitra isika amin'ity fotoana ity. Fanontaniana manao hoe iza indray no azo vonjena? Koa asaiko ampitiavana ary mba hivavaka isika alohan'ny hirosoantsika lalindalina kokoa. Misaotra anao izay tompo ny amin'ny fahafahanay mbola mandray avy amin'ny teninao. Koa ny fananao masina izay nampanoratra izany hoe elo lalana ny mponay tsirairay avy. Hanolotra ihany koa fiadanam-po, vokatry ny famelan-keloka ary hanazava ao am-posy ao an-tsainay izay tokony mahasoa ny fatra-pononay avy indrindra ny ara-panahinay. Fa tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fiteny matetika mantsy ilay manao hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary tena mahasoa antsika ny famerimberenana sy fahenonana izy iny. Fa avy aiza moa nazahoan'ny olona izy iny? Avy amin'ny soratra masina ihany. Ao amin'ny Matthieu 7:20 dia voambara fa nanatona an' Jesosy Kristy ilay atao hoe lehilahy anankiray izay mpanan-karena ka nandrasany mihitsy ho vory-vahoaka mba ahafahana maneho fa manana ny antsoina hoe lenta ara-panahy izy, ka inona ny tsy tokony hamendrika azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fantatsika ny tantara fa ato amin'ny Luka 7:20 dia voambaro ao koa io hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa zao indray ny fomba ilazany azy. Luka 7:20 ka ny 7:20 zao ny voambara. Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra. Inona nahatonga an'i Jesosy Kristy lazan'izy io? Satria ao ambonimbony kely eo izy dia miresaka ny amin'ilay efa mahazatra antsika koa manao hoe sarotsarotra kokoa ho an'ny mpanan-karena ny ahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mora kokoa aza ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra. Rehefa nojerena io sary anohatra nataon'i Jesosy Kristy io, sary anohatra izy io tany amin'ny tontolo jiosy mantsy dia ao amin'ny atao hoe lafin'ny faharoa amin'ny manda dia misy an'ilay varavarana izay fierovana izy io ka tsy ahafahany mety hoe soavaly ary tsy ho tafiditra eo, fa na ny olona aza miditra eo dia izy io zany tena varavarana kely ary mirirandrirana ary ny olona miditra eo. Misy lafiny fandriampahalemana ilay izy. Dia nampiasain'i Jesosy Kristy izy io hoe ny olona aza mirirandrirana vao tafiditra eo, koa ny rameva va ho tafiditra eo, kanefa mbola atao hoe loza kokoa noho izany satria ny rameva aza mbola mety ho tafiditra eo amin'io varavarana kely io noho ny mpanan-karena ho tafiditra amin'ny mandrakizay.
rariny ihany ny mpianatra raha manontany manao hoe ka iza indray moa zany no vonjena raha izany dia eo indrindra no hidira ny tenin'Andriamanitra izay manan-danja mety nahazatra antsika tany aloha manao hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ny resaka famonjena mihitsy no tokony hifantohana zany teny zany manao hoe raha famonjena ny resahana asan'Andriamanitra izany. Ny zavatra tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra satria ny famonjena ry havana malala dia tsy zavatra atao hoe vokatry ny zavatra ataon'olombelona ny ahafahana mahazo antoka ny amin'ny famonjena. Ny maha olombelona antsika dia voafetra. Ny maha olombelona antsika dia atao hoe efa voaverivery ny fahavalo todika makariny todika ariny saina. Ao amin'ny mpitoroteny tiako ny anasantsika mba hijery ao amin'ny mpitoroteny toko 3 ka ny 9:1. Zao ny voambara: ny zahatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Mampalahelo zany toejahatra izany satria raha toa ka nomena tombontsoa izaso ianao satria olombelona isika ary nataon'Andriamanitra tao am-pontsika mihitsy ny mandrakizay. Io moa dia rehefa jerena akaiky ilay hoe mandrakizay io dia hoe ity tontolo izay ahafahantsika mivelatra mahita ny asan'Andriamanitra. Indrisy anefa fa ny maha olombelona antsika, ny mampanota antsika, ny toe-tsainy, ny vokatry ny ataontsika hoe ny fanandevozan'ny fahotana dia mahatonga ny olona ray tsy hahita ny asan'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny hoe antsoina isika handeha amin'ny fahasoavana izay raisina amin'ny finoana satria izay ihany no ahafahantsika mahita ny asan'Andriamanitra. Raha tsy izany dia ny asan'ny tenantsika foana no hitantsika. Tsy afaka mitoky amin'ny asan'ny tenantsika nefa isika satria mandrakizay no resaka. Mahafinaritra ny fomba tian'Andriamanitra atakarantsika ny asan'ny fahasoavana. Zao ny voambara amin'ny Filipianina 2 ka ny 7:10. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo. Andriamanitra zany no miasa ao anatiko, ao anatinao, ao anatintsika. Na ny fikasana, na ny fanaovana tamteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy sitrapon'Andriamanitra zany ao izay ahafahantsika miomana ho any amin'ny mandrakizay. Eto amin'ity tany voafetra ity ny iomanantsika. Saingy izao tsy maintsy miaina fahasoavana antsika raisina amin'ny finoana mba hahatonga ny sitrapon'Andriamanitra ho lasa fikasana ao amintsika. Ary izany fikasana zany dia raisintsika avy aminy fikasana tsara, ary mbola izy koa no hatanteraka zany arakaraka ny anekentsika ny fomba hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Any amin'ny Hebreo 12 moa dia milaza mihitsy izy manao hoe fa Kristia tompony ny finoantsika sy mpanefa azy. Ny fanatanterana zany, ny fafana mahazo ilay antsoina hoe miasa ao an'Andriamanitra na amin'ny fanompony io na amin'ny zavatra atao io na ny ataontsika hoe ny finiavana rehetra miainga avy any amin'Andriamanitra zany. Fa ny fanontaniana hoe avelantsika ve Andriamanitra anatanteraka izany ho antsika? Sa isika no andeha haka ny toeran'Andriamanitra ka falitsika noho ny fikasana tsara izay raisina amin'Andriamanitra fa ny fanatanterana kosa dia ataontsika? Ny faniriana ry havana malala dia zao: miainga avy any amin'ny fikasana tsara izay efa homanin'Andriamanitra, mitohy amin'ny fanatanterana izany satria isika ihany no ataony manatanteraka an'io. Ko aza manany amin'ny hoe sao mantsy dia tsy tanterahany le izy fa aloha dia ataontsika. Nahoana no mianana isika izay tsy hain'ny maha olombelona antsika? Ny olana mantsy dia zao: raha ohatra miady anao an'io eo isika dia ho ataontsika amin'ny fanaovantsika azy ihany io, ary efa fantatsika ihany hoe manao ahoana moa ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehefa isika no hanao azy. Fa efa misy ny teny fikasana fampanantenana. Raiso zany, ary avelao Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny fahasoavany ka manomboka hatrany amin'ny fikasana hatrany amin'ny fanatanterana dia
raisin'Andriamanitra an-tanana izany mba ho antoka ny amin'ny mandrakizay satria ho avy mandrakizay no resaka hoentina mbavaka izany ary tiana indrindra mba hiombona amin'izany vavaka izany asaiko ampitiavana ary ianao vavaka isika tompoko saotranao hatrany izay tompo ny amin'ny fahafahanay mankasitraka izay azonao atao anay antoka ho amin'ny ho avy mandrakizay omeo anay hatrany ny fafana sy mianatra mandeha amin'ny finoana ahafahanay mandray izay tokony mahasoa ny fiainam-pananay koa hatramin'ny fikasana tsara tompo hatramin'ny fanatanterana dia atoky anao izahay hiankana tanteraka hitoky amin'izany fahasoavanao izany fanandramana mahafinaritra ao anay izany fatonoana mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.